toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio fantaro izay misy anao. Ny tompo dia manafay amin'ny fombany ireo izay manamavo azy. Akomba soratra amin'ny nomery toko 10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ny olona izay manota sasa kosa na tompo-tany na vahiny dia manamavo an'i Jehova ka dia hovongorana tsy ho amin'ny fireneny. Izay mankatoa azy kosa dia omeny famataram-pakasitrahana amin'ny fombany koa. Akomba soratra amin'ny nomery toko 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia ho Mosesy, izao no ahafantaranareo fa Jehova no naniraka hanao ireny asa rehetra ireny fa tsy avy amin'ny saiko izany. Iza amin'ireo ianao? Vavaka isika. Ray eo, tezao mba ho mpankatoa hatrany ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandram-piaona tompoko.